Mihevitra ny hanatanteraka hetsika eny amin'ny Universiten'Antananarivo rahampitso ny depiote ho an'ny fanovana sy mpiaradia aminy. Anatrehan'izany dia nilaza ireo mpianatra fa tsy tokony atao fitaovana politika ary tsy tokony hisy endrika fanakorontanana mety hitarika amin'ny taona fotsy eny amin'ny oniversite. Vola ravoavy sy tsirakotoarsan. Tokony tsy atao fitaovana politika ary tsy tokony hisy ny fanakorontanana mety hitarika amin'ny taona fotsy eny anivon'ny oniversite. Io nambaran'ny mpianatra manoloana ny hetsika izay iverin'ny depiote telo amby fitopolo any fanovana ho tonsaina eny amin'ny Universite'n'Antananarivo rahampitso. Fahitako azy amin'ny mpianatra anjery manontolo ny tena koa dia amin'ny ankapobeny zany ny antom-pisiana voalohany aloha ety amin'ny anjery manontolo dia ny fianarana. Ka na inona zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena dia amin'ny ankapobeny tokony hiezaka hanakatra foana ny tanora universite raha hoe mety ho fitaovana politika ve sa afaka mandinika ny izay heverina fa tena ho fampandrosoana ny firenena marina. Ka ho ahy manokana ny tena laharam-pahamerana izay efa nidina mafy dia mafy hatramin'izay ny rahana tamin'ny fikambanan'ny mpianatra dia ny hoe any mba tsy hisy ny taona fotsy fa ny famitana ny tao-pianaran'ny oniversite raha saka ny sy andavany no tena tanjona. Ho an'ity mpianatra eny amin'ny Universite'n'Antananarivo ity dia tokony ho samy tompona andraikitra ny tsirairay ary hibanjina ny masona ny mpianatra na ny mpampianatra eny amin'ny oniversite mba tsy hisy ny taona fotsy amin'ity tao-pianarana ity.